Miarabantsika indray ry tompoko lasy tompoko vavy eto amin'ity fandarana mbarao ity amin'izao alarobia atoandro izao ny eo anivon'ny fédération nireo mpisehatra eo amin'ny tontolon'ny hôtely sy ny trano fisakafoanana fédération des hôteliers et des restaurateurs à Madagascar zany na ny forme no mivahiny eto amin'ny fandarana amin'izao fotoan'izao amin'ny alalan'ny filohany Raveljon Rita miarabanao ny fandarana ry makasitraka amin'izao fanekenao ny fanasana eto amin'ny onjapeo Alliance 92 zao. Misaotra indrindra nanasanay dia miarabanao tompoko. Anokafatsika ny resadresaka famariparitana fofoy an'le forme le fédération. Ny forme zany dia fikambanan'ny mpisehatra amin'ny hôtely sy ny restaurant eto Madagasikara anatin'ny secteur tourisme zay fa zahay zany no tena fototra. Ny tena tanjonareo ny antony nananganana an'io sy ny iraka mission an'izany forme zany. Nananganana ny fikambanana efa tamin'ny 1964 izay fa niova foana zany aloha nisy évolution ny anarana sy ny mission tao anatin'izay fotoana rehetrarehetra izay ka nanomboka tamin'ny 2012 dia nametraka vision vaovao zany tamin'ny nandresako ny fitantanana amin'ny français le izy noteneniko une hôtellerie authentique prospère avec un service 4 étoiles pour Madagascar. Zay zany le vision napetraka vaovao. Ny mission ny forme dia misahana anaky 10 izy izay mpangona amin'ny hoe miaro ny tombotsoan'ny mpikambana fa ao anatin'izay dia mijoro ho an'ny secteur ny hôtellerie sy restauration mihitsy ary manambatra ny mpiantsehatra rehetra zany eto Madagasikara manao promotion ny hôtellerie. Ny fanefatra dia amin'ny resaka mamatianina n'le asanay mihitsy zany dia misy anjara asa ataonay ao anivon'ny fédération ao anatiny. Inona no masotsivana hiditra ao mpikambana ao anivon'ny forme? Ny voalohany indrindra amin'izao fotoan'izao zay dia eo amin'ny 200. Ny masotsivana dia voalohany indrindra aloha manana autorisation d'ouverture fa ministère du tourisme. Rehefa manana an'izay autorisation d'ouverture zay moa dia ny dikan'izay mameno an'le critères izay any ministère du tourisme ihany hoe raha hôtely na chambre d'hôte dia ny restaurant 5 couverts minimum dia hôtely 5 chambres zay fa mandray ihany zay raha ohatra ka efa misy démarche efa nanomboka ny démarche nangataka an'le autorisation d'ouverture ny ministère du tourisme zay zavatra zay efa tena neken'ny mpikambana mihitsy zany hoe misy hôtely tena maniry mafy niditra ao anatin'ny forme nefa no le critères voalohany teo dia sarotra satria ohatrany hoe voasaka an'le autorisation d'ouverture zay somary elaela vao mahazo anazy. Donc zany raha ohatra ny hoe efa manana proof fa nanomboka an'le démarche nametraka an'le taratasy tany amin'ny ministère du tourisme dia efa afaka miditra ao anatin'ny fikambanana zay. Dia manarak'izay masotsivana anankiray izay napetraka koa dia en règle vis-à-vis ny administration fiscale sy amin'ny vignette touristique. Inona ny tombotsoa azon'ireo miditra ao mpikambana ao anivon'ny forme? Maromaro le tombotsoa. Misy tombotsoa amin'ny orinasa mahazo information be da be mikasika ny sahanay rehetra na amin'ny resaka lalàna momba ny asa na amin'ny resaka administration fiscale na amin'ny resaka formation. Misy information zany zay mandeha aingana be mihitsy ao anatin'le réseau anay. Ohatrany hoe raha misy mpikambana zao manana problème ohatrany hoe voafitaka na client na ohatran'izany dia efa tonga dia misy information aingana zany mandeha ao anatin'le fikambanana hifanampiana amin'le izy na hisorohana ny hafa tsy trovoko. Hiditra amin'ny tena tsipiriny amin'izay atsika ramatoa filoha ny famaritana n'ilay ty resaka hoe hôtely na resaka restaurant ty satria ny malagasy dia ny sakafo tamin'le hôtely teny Antsapanana zay na hôtely teny Ambondromamy fa rehefa atory izy dia hoe andeha ho any amin'ny chambre anao ohatr'izany ny famariparitana fofoy an'izay satria ny malagasy dia le hôtely misy greka zany dia fisakafoanana ny azy. Le resaka hôtellerie moa zany tsy zavatra miforonina teto amintsika fa zavatra international io zay raisina. Ny hôtel dia misy an'le fatorina zany hoe ny chambre na bungalow na misy lasy tente na ohatran'izany na misy zay zany ny amin'ny tena hoe ny hôtel. Ny restaurant le fisakafoanana. Ny eto amintsika dia misy an'le zay catégorie fahatelo teninao zany le hôtely misy grec.
zay zavatra izay a tsy misy hoe atao fanelikiliana akory na manavakavaka fa ny atao hoe hôtellerie en anglais iaran'izy hoe hospitality dia tena mienglobe an'izay anankitelo zay rehetrarehetra izay any amin'ny hébergement ny fisakafoanana sy ny zavatra rehetrarehetra en fait mikarakara momba ny olona rehefa mandeha mivizite toerana tsy hipetrahany andavanandro izy any andafiarany a tena tafiditra daholo anatin'ny resaka hôtellerie na ny boîte de nuit na ny casino zay zavatra rehetrarehetra misahana fikarakarana service na olona zany dia izay mahakasika ny fampiasam-bola eo amin'ity tontolo ny hôtelina ny resaka restaurant ity mbola malalaka vio eto amintsika raha hoe ampiasa vola amin'izay ny malagasy manko matetika vao manam-bola izy dia manangana trano dia vidy sprinter dia manangana espace mbola malalaka ve ny tsenan'izay resaka hôtely sy ny restaurant zay amin'izao fotoan'izao eto amintsika verina any amin'ilay resaka international foana satria tsinona izay zany mahatonga le entonnoir tonga eto amintsika hoe anatin'izay ny ahitantsika ny tourisme no industrie ngezandrindra manerana an'izao tontolo izao ary misy évolution foana izy io tamin'ny 1980 teo amin'ny 390 millions ny touriste maneran-tany tamin'ny 2012 angambany izay ny hoe 1 milliard 300 zany hoe misy exponentielle zany le augmentation le izy ary ny vinan'ny organisation mondiale du tourisme amin'ny 2030 dia 1 milliard 800 millions donc zany a miakatra foana ny resaka tourisme maneran-tany io a efa tena lasa kolotsaina ny olona rehetrarehetra ary tsy afaka amin'izay mihitsy ntsika na ny eto Madagasikara zany a na ny olona avy any ivelany tonga donc izay ny amaleko anao hoe malalaka ny tsena satria hiakatra ny demande manahoana kosa nefa ny hoe farisian'ny tanora zany eo amin'ny ty fidirana misehitry ny hôtelina ny restaurant ty a asa ny fiofanana sy ny tahaka zany tsika samy malagasy miresaka eto a manana barrière culturelle tsika par rapport amin'ny tourisme satria akoatran'le tena hoe kolotsaina nanantsika zany par rapport amin'le fahitana ny tourisme en général dia misy koa amin'ny resaka fampianarana sy ny fanofanana satria ohatrany hoe misy mieritreritra hoe rehefa afaka baka dia andehanao agro na andehanao management na andehanao informatique na andehanao zavatra hafa zany fa rehefa tsy tafiditra amin'le izy zay vao ohatrany hoe any amin'ny tourisme ave erreur na perception zay za manokana sy zavatra voizo na anatin'ny forme dia miezaka izay a anovan'izay fahitana zay zany satria tsinona zay ny tenenako teo hoe ny tourisme no industrie mondiale première industrie mondiale dikan'izany a izay ny tena sehatra sady large indrindra transversale ny asa no misy perspective na évolution na avy nanao informatique ary ianao misy asa ao amin'ny tourisme ao an'izany manao management ianao misy asa ao amin'ny tourisme amin'izany ary izay zavatra izay ary nefany a maika mampiakatra n'le niveau an'ny tourisme eto amintsika raha ohatra ka mahay miexploiter an'izay ny farisian'ny tanora zany a efa manomboka tena misokatra zao satria rehefa miakatra ny tourisme national hoe mandeha vacances sy ohatran'izany a le fifaneraserana amina manolona mantsy mampisokatra saina dia izay fisokafan'izay a no mety mahatonga mampiakatra bebe kokoa le farisiana anatin'le sehatra amin'ny ankapobeny inona ny tena hoe mampiodina ny sehitry ny hôtely sy ny resaka restaurant zany hoe inavy ny ao ambadika izay hôtely sy restaurant zay misy asa be da be ny asana ny hôtely sy ny restaurant dia service izay ny moa tena filazana azy zany hoe mila tia mifanerasera manolona mila mahay mandray olona ka izay mantsy miverina ao amin'ilay resaka kolotsaina tsika teny hoe tsika mahay mandray le eo amin'ilay fahaizantsika raha hoe na hiakatra ny ekipe dreny zany tsika fa mahay an'ilay mandray a mila professionnalisena atonga anazy ho matianina dia amin'izay tsika mahavita tena dingana mahavita an'ilay asa ho tonga amin'ilay tena kalitao ahatonga tsika ho tena mpifaninana matanjaka eo anivon'ny région sy international raha mato filoha Ravelojona Rita eo anivon'ny forme inona no karazany hetsika na fomba fiasa nataonareo anivon'ny forme mba hisotonana ny mpizahatany zahay alohany zany a ny hôtely tsirairay dia samy manana ny politique commerciale sy marketing zany a atongavan'ny client ao amin'ny hôteliny rehefa mpikambana ao anatin'ny forme dia manana koa zay a
ohatrany hoe natambatra zany misy ery atambatra akoatran'lefa ezaka ataony tsirairay anaovana an'izay a zany hoe manana ny répertoire ny hôtel zay a manana site web zay a ary mandray anjara zay a amin'ny promotion ataon'ny office régionaux du tourisme eto Madagasikara sy amin'ny office national satria zay a dia mpikambana amin'ny office régional sy amin'ny office national. Reo amin'ny sehatra iraisam-pirenena misy fandraisana anjara anareo reny hetsika maro samihafa ny ivelany reny. Ny ONDM zany dia natompona andraikitra voalohany amin'ny resaka fanaovana promotion any Madagasikara eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Ny forma tsy misahana an'izay fa misahana ny promotion any hôtely. Zay ny andraisanay anjara amin'ny ONDM zany. Rehefa mandray anjara ny ONDM dia misy amin'ny rehefa fandraisana anjara eny afaka andraisanay anjara koa fa tsy andraisanay anjara daholo. Sedrainareo ny forme amin'ny akapobeany manahoana ny resaka herinaratra ny tsy fandriam-pahalemana sy ny maro hafa. Zay aloha dia olana miantraika aminay resaka herinaratra misy région zany a mety tena hoe tsisy herinaratra mihitsy zay koa nefa ny safidy ny en terme na marketing satria tsina misy hôtely zao tena hoe autonome à 100% izy amin'ny resaka herinaratra ary zay ny tena produit-any tsy pollueur izy zany tsy mipolluer environnement izy zany. Misy faritra ohatrany hoe raha eto Antananarivo na amin'ny ville tsy afaka ny anao an'izay fa tsy misy afa-tsy ny Jirama moa ny eto dia tsy maintsy dépendre an'izay zany. Amin'ny resaka sécurité misy faritra koa tena miantraika be amin'le izy satria tsy na izy somary isolé nefa satria zay le tediavin'le client zay tediavin'ny client nge no ny prestation omeny manana problème zay amin'izay rehetrarehetra fa tsy hoe manana an'izay daholo akory ny problème mitovy daholo akory ny mpikambana rehetrarehetra fa arakaraka ny faritra io ary zay ny asan'ny forme zany dia manampy ny mpikambana ahita vahaolana sy manohana anazy zany amin'ny fandehanana any amin'izay tompona andraikitra na fanjakana zay tokony jerevana hitana an'le vahaolana. Amin'ny fotoana tahaka n'inona ny tena hitanareo hoe maro ny mpizahatany tonga eto amintsika dia mbola ny teratany frantsay hoe ny lohalarana hatramin'izao. Statistika ny ministera no miteny an'izay zany avy any amin'ny statistika ministera zany no ahitana hoe zao misy ny arrivé. Misy hôtely koa manana an'izay statistika zay amin'ny resaka hoe teratany aviaiza sy ny hoe ny akamarony zany satria raha ohatra hoe amin'ny famonona ny hôtely zany mandavataona misy fotoana hoe tena teratany vahiny no tonga fa misy fotoana koa ny teratany malagasy no mifamezivezy eto Madagasikara ihany. Efa maro ve zay hoe malagasy na fianakaviana na fikambanana ohatr'izay miditra amin'izay resaka hoe fizahan-tany zay tonga any amin'ny hôtely sy ny restaurant nareo? Ie, efa maro satria misy région zany tena hoe mety hoe tena vocation touristique ho an'ny fianakaviana malagasy ohatrany hoe Majunga zao. Misy indray teratany malagasy izy mivezivezy tsy voatery fianakaviana satria noho ny asa misy an'ireo orinasa lehibe ireo izay manana antenne eraky Madagasikara izay mifamezivezy be mihitsy na ny banque zany na orinasa hafa ny mifamezivezy be zany ny mpiasa ao aminy izay ny tourisme d'affaires akoatrany hoe olona investisseur na malagasy io na avy any ivelany izay koa mbola tourisme d'affaires koa. Ny tena hoe anjara toerana zany hôtely na ny restaurant zany amin'ny toe-karena sy ny fiariana eto amintsika. Ny tourisme alohany dia anisan'ny telo voalohany mampihodina ny toe-karena eto Madagasikara ary ao anatin'ny tourisme nefa dia ny hôtely sy ny restaurant ny ngeza indrindra ao satria ny atao hoe tourisme dia expérience mivera amin'ilay définition internationale raha 420 ora ny andro anankiray roa apahatelon'izay farafahakeliny no hitoeran'ny olona ao anatin'ny hôtely sy ny restaurant zany hoe za tsy teny aminao hoe zay au moins zany roa apahatelon'izay ny poids-ny hôtellerie sy ny restauration anatin'ny tourisme fa zay le izy ny famaritana azy ary raha ohatra hoe na mijery ny chaîne de valeur avoakan'ny organisation mondiale du tourisme arany ianao dia tena ny hôtellerie sy ny restauration no tonga 80% ny économie mihodina ao anatin'ny tourisme fotsiny zany. Ny afatra na ny teny famaranana hoentinao Ramatoa Ravelonjarita filohan'ny Onivonifrom eto amin'ny fandarana ambarao. Ny afatra dia
manentana ny tanora aloha hiditra amin'ny sehatra ny tourisme satria araky ny fanlazaiko teo izy industrie mondiale voalohany première industrie mondiale manerana izao tontolo izao ary na eto Madagasikara arany a hitako izay na dia hoe tsy hita amin'ny faritra arany hoe feno gida eran'ny arabentsika na ohatran'izany a fa mbola malalaka le Madagasikara mila ny fidirana an-tsehatra zany a ampafantatra ny Madagasikara satria ny atoantsika na dia misy arany mondialisation manana identité mafy tsika ary izay identité izay nefany a no tena tediavin'ny olona sy jerevany an'ity Madagasikara ity marina fa tonga izy hijerany Allée des Baobab sy hijerany le Murin izay tsy misy naizanaiza fa te ahita an'le malagasy izy ary le kolotsaina malagasy mihitsy koa izay ny teneniko hoe manana identité mafy tsika izay afaka ivelomana. Isaorananao Ramatoa Filohan'ny From Raveljon Rita ny vahiny teto amin'ny fandarana misaotra tompoko. Misaotra indrindra tompoko. Mametraka ny mandrapitafa amin'ny fotoana manaraka andray ny fandarana Ambarao. Veloma tompoko.